Faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo, miarabany Ramatoa Anjo Andriamandrato ary miaraba ihany koa ny teknisian'ny média eto amin'ny efitrikay Mambotately. Dia manaritra ny fiarabana ho an'ny fiangonana manontolo na ny eto an-toerana ny any am-pielezana. Rehefa malala tonga indray ny fotoana hanaovantsika ny alahady mpitandrina eto amin'ny efitrikay Mambotately. Ny foto-kevitra moa dia araka ny tenin'ny soratra masina hoe manaja ny ray sy ny reninao mba lavo andro iainana ianao, ary ny tenin'ny soratra masina fampivavaha ianareo. Dia izany foto-kevitra izany no entintsika indray hanatanteraka ny alahadin'ny mpitandrina. Ny tanjona moa dia mazava zany fa ny fitrotrona am-bavaka ny ray aman-dren'ny mpitandrina amin'ny vady sy ny ankohonany ihany koa. Ka dia manentana antsika rehetra izay zanakam-pielezana any am-pitandranomasina, zanakam-pielezana any amin'ny faritany, ary indrindrandrindra ny zanaky ny fiangonana eto amin'ny efitrikay Mambotately, manomboka amin'ny reny fiangonana ka hatrany amin'ireo zanaparitra maro isan-karazany. Manentana antsika rehetra ho avy ny amin'izany alahadin'ny mpitandrina izany. Arak'izany moa dia isaky ny alahady fahatelo eto amin'ny fiangonana efitrikay Mambotately, alahady fahatelo ny volana marsa zany no anaovantsika ny alahadin'ny mpitandrina isa-taona teo amin'ny 12 taona teo raha ataony kady tsotsotra président. Dia manomboka amin'ny 10 ora maraina ny fotoana moa zany dia fotoam-bavaka isaorana sy ankalazana an'Andriamanitra, ary arak'izay hoe hitondranam-bavaka ny mpitandrina sy ny ankohonana izay dia misy ny rojom-bavaka ny amin'ity taona ity zany satria vao manomboka ny fotoana fiasana itsika izao zany dia ny birao-piangonana no anao ny rojom-bavaka sy mikarakara ny fotoana iray manontolo. Dia ny tonian'ny FFKM ao amin'ny fiangonana rahavavy Anglikana no hitondra ny hafatra. Ny alahady mpitandrina moa ry avy amin'ny lala, raha ny tena izy dia anisan'ny zandriny indrindra izany isika eto Mambotately nanao an'izany alahady mpitandrina izany. Tany amin'ny 12 taona lasa tany izy io vao nanomboka. Ny antony dia tsy mba nety hoe anaovana alahady mpitandrina izany ny mpitandrina, fa hoe raha hanao alahady mpitandrina ianareo dia miaraka ny birao-piangonana dia isika rehetra ny miaraka eo, fa isika rehetra manatanteraka ny asa. Nefa rehefa tena nijerena kosa ny hoe lafy ny ara-panahy dia tsara raha ny mpitandrina manokana sy ny ankohonany no entina trotronam-bavaka, satria izy ny tena mitarika ny fiangonana, izy ny ray aman-dren'ny mpanahy fiangonana, dia izay nentina nanatanterahana izany alahady mpitandrina izany. Ka dia misaotra an'Andriamanitra soamantsara tsika fa efa nanomboka izany alahady mpitandrina izany, ary hamafisitsika isa-taona mba ho fitrotronam-bavaka azy, satria ny fivavaka ny marina dia mahery indrindra. Dia mbola manantitra ny fanentanana antsika mpianakavy ny finoana, aza mahafoy ny fiarahantsika mivavaka fa azao koa aza mahafoy ny fiarahantsika mitondram-bavaka amin'ny mpitandrina sy ny ankohonany. Dia tongava amin'ny alahady fa 12 ny volana marsa manomboka amin'ny 10 ora maraina. Ny sampana dia entanina samy anao ny fanamiany avy. Dia hanome voninahitra an'Andriamanitra sy saotra azy tsika amin'ny fotoana io. Makasitraka tompoko.